amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana tsika. Amen. Faly miarabantsika rehetra tratry ny taona. Arabeo ny akaikinao tratry ny taona hoe. Dia ho tahin'Andriamanitra ny hoe nareo. Tahin'Andriamanitra hoe ianao sy ny ankonanao. Izay rehetra makasika anao hoe ho tahin'Andriamanitra. Na tianao hoe na tsy tianao tahin'Andriamanitra ianao. Amen. Misaotra ny tompo sika satria tombony lehibe mbola afahana mivavaka sahala amin'izao ato an-tragnon'Andriamanitra. Fahasoavana lehibe mbola afahantsika mivory sahala amin'izao ato an-tragnon'Andriamanitra. Ary manomboka amin'ny le 11 janvier dia manatanteraka fifadikanana antsika agnatin'ny 7 andro. Amen. E meza mihitsy mba ianao le agnisan'olo mba ho tahina amin'ny alalan'io fifadikanana. Dia io zany isaka hariva antsika no mivory eto. Ankoatra ny andro lahady ihany moa zany no sahala fotoam-bavaka sahala amin'izao fa ny andavanandro manomboka latsinainy zany hoe amin'ny latsinainy heriny zany le izy no atomboka. Tsy le rapitro fa amin'ny heriny. Manao fifadikanana zany tsika efa mana dia n'izao afaka miasa anao amin'ny atoandro fa mba miasa tsy mihinan-kanina. Fa isaky ny hariva antsika mivory eto igny rehefa tonga ny amin'ny enina dia afaka misakafo ianao. Tahiny tompo anetsika rehetra. Mba miangavy anao za amin'ny agnaran'i Jesosy amboary programanao. Mba midira agnatin'io fifadikanana io fa zava-dehibe io ary agnisan'ny fomba anankiray ahafahan'Andriamanitra mitahy atsika sy magnova ny fiainantsika. Lazao hoe amen. Ka iresatsika amin'ity maraina ity hoe an Jesosy ny voalohany rehetra. Inona hoe agnisan'ny fanamby mila atao ty ryavagna raha tia hita vokatra tsara. Mianatra anao zany mba mametraka an'Andriamanitra mitoerana voalohany. Fa nendray ryavagna Jesosy ataontsika faharoa. Naso araka ikoragna aminao za dia après zany koragna aminao za vao mandeha mivavaka. Alefa so araka marao resaka atsika dia vakeza vao mandeha mivavaka. Ataontsika seconde position foagna Jesosy. Fa ndana mba atao voalohany izy manomboka androany. Hoe tsy misy zavatra afaka ajainao mihoatra ny Jesosy. Tsy misy zavatra afaka omenao lanja mihoatra ny Jesosy. Za agnisan'ny zavatra anankiray namovan'ny tompony fomba fisainako tamin'ny fotoana nafantarako an'izao zavatra zao hoe ahoana moa za Jesosy za mipetraka amin'ny trano vato nefa trano ivavahany aminao tramonao trano ravimpotsy. Malasa eritretra ihany zany. Ohatra anao zany miaigna fiainana luxe nefa jerevana ry raha vao zavatra makasika asan'Andriamanitra mampalahelo nefa anao eo ihany. Nefa anao dia tena mahatsapa mihitsy ary resy lahatra hoe izy koa fitahin'Andriamanitra amin'ny fiainako maventy izy koa fo mahita tanan'ny tompo analo dia zaho maly nisy olona zay namangenay tany an-trano injovavolombelona izy. Zaho ozy pastera mba nitsangana tamin'ny anao lenteny hoe izy mba afaka mamety 200 000 ariary nitsangana zaho ozy fa androaligna an'igny zaho izy nisehony Jesosy hoe tadidinao ve ozy vadinao narary igny vitana 200 000 ariary ve igny zany nenilany zany fidoroma volombely anazy izy mba zareko aminao zany. Tadidinao ve anao nahazo tokotany nahazo trano nahazo any reto aby vidina 200 000 ariary ve igny. Dia anao ve ozy Jesosy ny taminanjy mba mandiniky anao amin'ny plasinao ke zany raha mba foinao anahy. Zavatra sahala amin'izay no nresana. Ka zaho ozy pastera ozy so dia gaga anao hoe nagnino zao tsy mety nagnatity 200 000 ariary eky. Misy raha desako za io izy tsy igny mihitsy ozy nandeha hoatiroko an'i Jesosy. Nanao témoignage zany izy. Te ilaza zany izy hoe Andriamanitra tsy misy tohanazy.
Ary io fiainana iainantsika eto ambony tany ohatrany mahafinaritra io nge mandalo io enimpolo taona na 80 taona raha ela indrindra andehananao mikatikatrano mipetrahanao amin'ny tranonao io fa raha vao miala bakeo olo jiaby tsy maintsy serike fo mandiha na mba miavony karakorana tsy maintsy atanao agnaty serike fo tiako nga manao itsakotokotoko anao le tsy agniky tsy maintsy zany ary lo zay mahatonga an'izy ty volagny baikoly mora lo 3 andro any anao farany ela eken'olo midoko andramonao amiagna délai na digny zany fatoko ny ambesina 3 andro zany tsara sansy misy nen'olo vo maty fa livo de zegny raha tsaratsara jiaby amin'ny agninao rey tsoagna to ala goromety ananjy ala peratra tsisy mahazo magnaraka anao nandray de rehefa miala eo nefa anao ino miandry anao mandrakizay regnareo tena volaniko zany mandrakizay mba karakory sy akory position anao amin'ny mandrakizaynao io so de anao variagna amin'ny lekity fo sasa zany re agnano rakty 500 na fa mibatibaty fondeza be namate 2005 mihitsy be agnano rakitry le toy defa misy mandrakizay mandingnatsika misy fitsaran'Andriamanitra mandingnatsika misy toerana mandingnatsika ka raha mba fantanao ihany fa mba tahin'Andriamanitra anao raha mba fantanao ihany fa tegna mba magnisy soanao Andriamanitra ndana mba petrao amin'ny toerana voalohany izy tsy mahafaty antoka ry ava magnano raha amin'Andriamanitra ho hitanao de zany tsy mahafaty antoka ary zany natonga anay reto ry safidy anompo an'Andriamanitra amin'ny anompianany rehetra satria manomboka hitanay ny tombony hitanay ny fahasoavana hitanay ny fahatsarany zany hoe miaraka amin'ny Jesosy zany ary misy fotoana zany mba vo nampahitany tompo ana plasy na ndraiky andro mandrakizay anao monmonina amina isan'andro io zy anao mitaregny io zy io ane ozy raha mandigny anao tsy ny monmonina eky zany faran'zay satria nisy fotoana za tegna reniko manehoka loatra le izy ho za mantsy anazy mba fiainan'olo marô za raha karaha to a Jesosy o izy tsy nataoko ndrahany so de nao ataonao ndrahany mba fiainana be raha karaha ty o za ity fogna be o za raha mahazo anahy olo za milaminy jiaby antramony agny tonga fa zareke maregny de alleluia amen zaho aty atototonao gauche à droite voakedriketry téléphone-n'olo à gauche à droite amin'ny asanao fogna de za reraka ny agnan'igny za nandry de za nandry avy mba fantanao mo David daosy raha mba mandigny anao mba jerebo reo izy mbola tapatapany io zy erinakeo ihany izy natoko an'zany nanomboky te za nafodiko vavako de sady ny fantako mbola hiala nompo anazy ka igny tompony enao alleluia ka atsika agnatin'ity taogna 2021 ty de nomen'Andriamanitra hoe taogny fahavokana inona hoe ty taogna ty taogny fahavokana ary ny volana janvier zay diavintsika de volana fanovozan-kely am'ty janvier ty zany anao mila manovo hery chargeny tsara batterie zay mahatonga atsika ny fadianana atsika manomboka le 11 ka raha ty hamokatra anao am'ty taona ity mianara mba magnome voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra mianatra magnino hoe tsy mampitiagnana ameninao raha mavesitra loatra enjany zany a pastera ny voaloam-bokatra de principe angeza be izy io ao anaty baiboly tegna zavatra nataon'Andriamanitra izy io fitaovagna nampiasain'ny tompo izy io anaty baiboly ao misy an'io zay tokony arahantsika zay tokony tandrematsika raha ohatra ka tegna tia hitan'Andriamanitsika hiasa ny fiainatsika
Ty meny atsika itogna ty za hoe taonan'ny fahavokarana. Izy andolo mba tia mokatra aloha mba tsangano taminy. Anao tia mokatra io mila manao voaloam-bokatra. Mila manao voaloam-bokatra. Jesosy Kristy nilaza indray andro hoe katsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako fa hanampiko anareo ny zavatra rehetra. Le fahamarinana tiany tenenina eto tsy inona fa prinsipa na hoe fomba fanaovan-javatra. Katsao izy ny fanjakako sy ny fahamarinako. Amin'ny Baiboly teny Anglisy dia hoe prinsipa. Na ihany koa hoe fomba fanaovan-javatra. Zay voalazan'ny Baiboly. Amen. Ndao aloha tsika mba tia tanina manontolo. Amen. Zay le izy. Katsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako. Ao anaty fanjakan'Andriamanitra no anaovantsika an'izany. Hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Hoe anatin'ny fanjakan'Andriamanitra io misy fomba fanaovana zavatra ao. Raha te hita résultat tegna. Fomba fanaovan-javatra. Ary amin'ny Romanina 11:16, Romanina 12:20. Raha mamaky Baiboly ianao dia mibako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Romanina 11:16. Ny anaran'i Jesosy. Ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongana. Raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Izany hoe zay ataonao aty amin'ny voalohany no mamaritra ny ambiny rehetra. Amen. Ka amin'ny fiainana kristianina dia misy karazana zavatra zay tsy maintsy ataontsika. Maninona hoe le zavatra tsy maintsy atao. Io ane rehefa mahatonga ny olo, misy olo mivavaka avao fa tsy hitany aby vokatry fivavahana ataony. Mandeha l'eglizy foana izy fa tsy hainy aby ino mba résultat amina fandehanana l'eglizy. Ny antony tsy fantany le principe, tsy hainy ny fomba fanaovan-javatra. Maro amin'ny olona miona amina olom-pahasoavana fa tsy hainy ny tokony ataony manoloana ny olom-pahasoavana. Be da be amin'ny olona ny manana fiangonana zay tena feno ny herin'Andriamanitra fa tsy fantany ny tokony ataony agnatin'ny fiangonana. Zay nahatonga ny Jesosy niteny katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Izany hoe ao anaty fanjakan'Andriamanitra misy zavatra tsy maintsy ataonao. Voalohany amin'izany dia mivavaka. Mila olo mazoto mivavaka na agny amin'ny tokantrano. Na iza na iza. Izany tsy tokony atakalinao torimaso, tsy tokony atakalinao sakafo, tsy tokony atakalinao fotoana amin'olona mivavaka. Mila mivavaka atsika. Tsy maintsy ataonao ny mivavaka. Faharoa anatin'izay dia ny fifadikana. Zay tsy dia betsaka ny olo tia ananjy io. Ka hoe misy fizarana hanina ndraiky ataoko moa tsika ke zao voalohany andro tsisy fizarana hanina vitsivitsy olo. Vao misy mahita hoe izy kokory kofa mirava fizarana raha tsy omby jusqu'à tany. Ataonay azona salon mba ho ampy ndraiky raha ty. Ty ny olo zany vao mareny hanina io. Hanina eo izy. Lentika agnaty saigny sasany. Zay ny zavatra anankiray faharoa mila ataonao fifadian-kany. Izy le ataontsika amin'ile 11 io. Ka mety efa ela ho anao nareny an'izany hoe mifadianina. Fa nendray anao mety mbola nagnano blaky, mbola lozanao mihinan-kanina. Ary ao moa ny sasany izy avy mifadianina iny mbola manota. Mbola magnano fiainana tsy manjary. Fa amin'ndraiky mandeha ty ny fifadikana anao tena ataovy masina agnatren'Andriamanitra fa ahita vokatra tsara. Ireo ny zavatra tsy maintsy ataontsika kristianina. Vavaka, fifadikana, dia fahatelo ny fanomezana. Mila tia mamery avana kristianina. Fa tsy mivavaka mba homen'olona fo. Jesosy mba atao misy olo magnome Baiboly anahy taony toy eny. Magnitsy ataonao zay koa kapa ataonao eny. Atao misy magnome kapa anahy, aza mividy mitsy fa mivavaha mba misy magnome kapa. Maharary tongotro itanao. Mangataka mba homen'olo. Zany ny ataontsika fa ndana manomboka zao
mampetra hoe za ndraiky mandeha manome satria Jesosy any teny an'izao hoe mahatsara anareo kokoa ozy izy manome nomandray. Anao zao tamin'ny taona 2020 mba izovidolo no mba nomenao raha zovidao mba igny anao zany mba nanamea tsy haiko sa iny izy regny ane riavana voasoratra milaza aminao zao voasoratra ary azahoagna noty idiranao amin'ny taogno magnaraka hoe indolo raha mba namenao olo iny zavatra mba namenao amin'ny asan'Andriamanitra iny zavatra mba namenao ho an'ny mpanoton'Andriamanitra voasoratra izy regny tsy hitanao maso fa misy anjely manoratra zavatra mba amenao olo ireo zany zavatra nankiteny reo mila ataonao aiza amin'izy ireo nefa nataonao aiza mbola tsy nataonao fa fotoana zao mbola tsy tara manomboka antsika ny taona vaovao midiry anao agnatin'ny vavaka midiry anao agnatin'ny fifadikana ary midiry anao ny fanomezana hitanao ny vavaka dia mametsaka an'Andriamanitra ho lohany amin'ny fiainana amen zegny ny vavaka hoe za zany tsy mavita ninina fa izy no afaka magnatanteraka ny fiainana zay izy antony ivavahana io matsara mihitsy anao zany hoe faible raha tsy eo Andriamanitra matsapa mihitsy zany anao hoe tsisy raha vita raha tsy eo Andriamanitra zay ny ilagnany atao hoe vavaka mametraka an'Andriamanitra lohany amin'ny fiainana magnisy tombam-bidy satria magnaja an'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra irery ihany zay ny vavaka miankina amin'Andriamanitra irery ihany ny fifadikanana indray a dia tsy inona fa mariky le etaetanao anao zany misy raha mampagetaetanao tianakaiky an'Andriamanitra zany riavagna ny fifadikanana fa tsy hoe mifadianana mbo raha vola be izy tsy raha loterie izy 15 dia misy moko mety hitira karan'izany mifadiana zany izy mbo ririgna aminanjy olo raha moseny no ndraiky fatomao fakifona tsy zany dikany fifadianana io ny antony fifadianantsika hanina dia mariky ny etaeta tianakaiky an'Andriamanitra zay zany tegna basen'izy io za mba tianakaiky an'Andriamanitra za mba te expérimenter zany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany za mba te atsapa zany hoe herin'Andriamanitra zany miasa amin'ny fiainako dia mandeha nao mifadiana mba ho lasa ara-panahy kokoa anao fa tsara nofo be amen lasa ara-panahy dia agnatin'io ihany koa raha adika ny antony ifadianantsika hana dia famahana fatorana misy raha marobe mamatotra atsika reo misy raha marobe mamatotra anao amin'ny fiainana dia mba asaigny miditra agnany fifadikanana ianao mba hialany fatorana io be da be ny olona voafatotra amin'ny tontolo ara-panahy ny fatorana ara-panahy nefa tsy voatery hita maso fa nazavaiko atsika teto reo karazana fatorana maromaro ny antony mahatonga fatotra amin'ny fiainan'olona alleloia ny antony ifadianana hanina iny koa dia mankataridalana avy amin'Andriamanitra zay koa zany izy io fa tsy hoe tiandeha andafy dia tsy ao mankadiny eky maloha mba hisokatra ny frontière tsy zany ny antony ifadianana hanina za ifadianana fo mba amin'izay za mahazo visa ino mo raha magnan'izay tsy zany ary za tsy mampianatra anao raha karan'izany fa ny antony ifadianantsika hanina dia mankataridalana zany hoe manontany an'Andriamanitra ny zavatra zay tiany ataontsika azonao zay ny antony ifadianantsika hanina manomboka janvier andeha anontany ny tompo atsika ny hoe inona daholo indray ny atao agnatin'ity taona 2021 ty zany ny antony ifadianana hanina mba somary majerevina kely ny olona belandreo a atoronjareo le toerana tokony andianana mba am'izay mba tsy sahirana ny vahintsika zay riavagna ny antony antony anankiray zay antony ifadianana hanina mankataridalana anao zany agnatina fifadikana io Andriamanitra matetika miteny aminao hoe madamo zao ataovy ramose zao ataovy hitanao rahalahy iry ataovy mandehana ary anao mandehana ato anao dia amin'ny anao mifadiana zay natorony anao le taridalana dia mazava ho azy tsy trompe mihitsy ianao tsy midogno amin'ny rindriny
midonga ampoto fa tonga tsara ny amin'le toerana tokony andehana. Zay ny antony ifatenagna hany. Azavaiko ndray mandeha hoe maraka ny etaeta tiana akaiky an'Andriamanitra fa mahana fatorana indrindra ny amin'ny ratsy rehetra. Dia avy ihany koa manontany an'Andriamanitra ireo zavatra tiany ataontsika. Zay ihany manko ny avana mampahomby kristianina anankiray, ny fanaovany ny sitrapon'Andriamanitra. Fanaovany ny sitrapon'Andriamanitra. Anao zany raha mahafantatra hoe iriny tian'Andriamanitra ataoko tsy maintsy lasa fiainana. Fa mahatonga antsika misy problème matetika, misy sakatsakana io tsy zay tian'Andriamanitra atao nataontsika fa zay tiantsika. Fa raha anao manao zay mahafaly an'Andriamanitra, manao zay nanirahan'Andriamanitra anao tsy maintsy mahita vokatra. Zay mahatonga anazy miteny zaho izy mahalala ny hevitra veriko andareo, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Jamais anao very zany raha vao Jesosy ekenao hitarika anao. Jamais anao matiantoka zany. Jamais anao afabaraka zany raha vao Andriamanitra henonao ny amin'ny zavatra tokony asainy ataonao. Fa nentsika ndesin'ny menimenitsika dila loatra, ndesin'ny sitrapontsika, ndesin'ny filatsika, ndesin'ny faniritsika, dia manao zay tiantsika ataontsika. Tsy mampahomby anefa zany. Dia ao anaty fifadikana matetika no iresahan'ny Tompo amintsika hoe retoreto daholo zanako ny zavatra tokony ataonao. Retoreto daholo ranabavy, rahalahy, ray aman-dreny ny tokony ataonao. Amen. Ny fanomezana indray satria ireo ilay zavatra anankitelo resahaiko teo hoe tokony ataon'ny kristianina. Voalohany vavaka zao teo mametraka an'Andriamanitra olohany amin'ny fiainana, manisy tombam-bity sady magnaja an'Andriamanitra, miankina aminazy hery, fifadikana mariky ny etaeta tiana akaiky an'Andriamanitra, fa mahana fatorana amin'ny ratsy, manontany an'Andriamanitra ry zavatra tiany ataontsika. Zany hoe mankataridana. Ny teboka fahatelo ny fanomezana. Eto indray zany dia ny fitondranao ny vokatra izay nomen'Andriamanitra anao. Inona hoe le izy? Noentinao le vokatra izay nomen'Andriamanitra anao ka omenao an'Andriamanitra. Io le matetika resantsika hoe voalohany vokatra. Aloha tonga dia aka ohatra anankiray tsika. Igny zany ianao tamin'ity volana janvier ty, tamin'ity taona 2021 ty, nahazo vola. Izy tsy mora, ary tsy voatera resy lahatra anao koa ny zavatra teneniko hoe tsy magnano forcé anao zao fa magnatoro anao le principe. Nanana trano zany ianao miofa, dia igny nomen'olo anao avy tany ofantrano. Dia ozonao hoe ity ofantrano ty tsy hoaniko ty fa andeha ho ataoko voaloham-bokatra. Azonao rô le izy? Zay, satria igny no vokatranao tamin'ny tao. Mivarotra koa anao nagnano business dia nahazo bénéfice. Izonao hoe za kosa tsy hoaniko mihitsy ty bénéfice-ko ty fa aloha ty andeha ataoko voaloham-bokatra. Zay voalohany zavatra takiny nomeny Tompo anao. Io zao misy andeha mitany ndraiky, dia ahoana zegny pasteur efa lagna zegny amin'ny jirama ofantrano efa lagna ananjy moka hafa fo. Avy teo mitany zegny izy ty. Alagna zegny ino ndraiky raha alagna ty. Izy koa fa voalohany zegny. Le izy zao tsy forcé fa zay samy magnano tsy samy mipetraka. Tsisy andeha samy valomponao aby hoe voilà neny George. Jesosy anenao. Fa atoroko anao le izy kizany. Io zany mampiavaky olo jiaby hitanao reo hoe misy ary iriano tena zao, ary zany ohatran'izao iriano misy principe araha. Satria anaty fanjakan'Andriamanitra zao misy fomba fanaovan-javatra fa tsy hoe zay tianao atao. Anao koa zao raha vao tonga ny Frantsa misy fomba frantsay mila raha, misy lalàna frantsay mila atao, hatramina code de la route frantsay. Fa tsy eo anao mietrehitra mbola Madagasikara ao zanaka priorité azony raha any anao. Tainy Tompo ianao. Amen. Ohatran'izay le izy. Rehefa io no ataonao ny zavatra ho isy lasa mahazo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra ianao. Lasa magnino hoe io ihany ry havanao no mahatonga ny fiainantsika hisokatra rehefa ankasitrahan'Andriamanitra tsika. Vakio ny bokin'ny Levitikosy toko 7:20.
Leviticus 23, 9 à 10. Ka anao mihaino anahy io mba resy lahatra ve anao fa tegna ankasitran'Andriamanitra fiainanao. Mila mahazo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra antsika. Leviticus 23, 9 à 10. Ah, pasteur, era volagy loatra. Magtombo koa e. Akory ko sendra mivolagna to zaho. Mahazo vola diasako. Ay moro mitombo avy ery. Moro amizay tsy azo. Sabikatery ampiaobola hoe. Akory raha mamantsy. Mampitadito olo marino. Akory tsara be hoe raha volagny. Akory tsara be hoe raha volagny olo be zay. Kara. Na tombotomboko aminanty zegny. Leviticus 23, 9 à 10. Nisy fotoagna nisy rangahy anankiray nagnano voady tamin'Andriamanitra hoe zay mihaona amina voalohany ao izy atolotro an'i Jehova. Efa nataontsika torotenitety io Andriamanitra. Ingaly avy eo Gileada io, Jefta. Ny voady zaho izy raha voataona mandresy sa Jehova ozy. Nizan'izy ozy mihaona amiko voalohany. Ateriko ataoko fanatitra ho an'i Jehova. Izy nody tan-drano igny ino izy no? Zanany vavy. Nandisa barera. Izy ody parezana. Sabarera. Tonga de kivinga. Maty izy gaza. Ba. Ka eto zany tsy fantako ino raha ho azonao voalohany. Ka aza miasanao amizay ho azonao voalohany. Andana fotsiny ny fantoko hoe zay azoko voalohany atao kory. Misy mono. Ko zany moka pasteur tokony kono mas garabareka azoko voalohany. Atiriko aminao to. Le izy anie tsy ho anahy e. Alao agnaty tritranao mihitsy le fisaina hoe ho anahy. Tsy ho anahy. Fa ataontsika ho an'Andriamanitra. Zay rehetra ataonareo akehitriny atambatambatsika dia amin'ny tramon'Andriamanitra tao ny anaovantsika anazy. Na be aterinao na kely manamboatra fiangonana antsika koa. Matoa zany izy koa mahakatry vokatra raha nataonao. Amen. Leviticus 23, 9 à 10. Ary Jehova niteny ta Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany zay omeko anareo ianareo ka hijinja ny vokatra any dia mitondra amboara iray amin'ny voaloam-bokatrareo. Magnino moa mitondra amboara iray amin'ny voaloam-bokatrareo ho an'mpisorona ianareo ary anevaeva ny amboara eo anatrehan'i Jehova izy hankasitrahana anareo amin'ny ampitso ny sabata no anevanevan'ny mpisorona azy. Alleluia. Amen. Hankasitrahana anareo izy. Donc Genesis toko faefatra andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Genesis toko faefatra andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa nitondrany Abela koa ny voalohany teraky ny ondriny. Ino ny ndesiny Abela? Fa nitondrany Abela ihany koa izy ny voalohany teraky ny ondriny dia izay matavy ary Jehova nankasitraka ny Abela mba mifanaty. Rehefa miresaka foana ny Baiboly fankasitrahana mba noviana anao mba niaina fankasitrahan'Andriamanitra farany. Tamin'ny taona firy anao mba natsapa hoe nankasitrahan'Andriamanitra raha nataonao dia tena nahita ny reto ho averina izy io amin'ity taona ty. Engany mba azo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra ianao. Zay zany résultat rehefa ataonao reo zavatra mahazo fankasitrahana. Résultat anankiray faharoa mahazo fampitombona. Anao tsy perte zany fampitombona Andriamanitra. Alleluia. Anao raha mahita abezan'ny zavatra amboarantsika koa io nefa zay menakavy mbola mihinan-kanina. Za hitanao ke vokiny. Fa tsy hoe hatramin'ny nagnano vokany izy dia nedy matimoafony dia ty hinana dia pitrapitra hoe pasteur ka
rebaka nanino ty hina zaka basilong mala vola jiaby nagnamboarana megady raha zany ty non ampitombon'Andriamanitra raha ny tegna marina zay ataonao iny fanaovanao an'iny no ela fa tonga dia mampitombo anao Andriamanitra lasa misy multiplication oabolana 3 9 10 oabolana fahatelo andininy fahasivy sy ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao mampalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'ny voaloam-bokatrao rehetra lazao hoe amen oabolana fahatelo andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloam-bokatrao rehetra ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary iotra ny ranom-boalobokao eo amin'ny vata fanantazanao alleluia tainy Jesosy enenao enjana moa le izy tsy dolan-jaza mety iteny ro narehefa grand ihany aloha mandeha nalalao fo zay mbola madidididika tostera alaloha makavaka sisiny karaha fa enjana mafy zany tainy tompo anenao amen voaloam-bokatra amin'ny teny hébreu le hoe voaloam-bokatra le hoe bokirim na ihany koa hoe fatanterahan'ny teny fikasana magnatanteraka teny fikasana zany ianao izy zay kely izy dia le izy zany tsy natao hoan'olona ambanimbany fadakarana fa natao hoan'olona efa vonona ankato na dia hatramin'ny aigny azy dia igny ianao le magnano anazy igny zany dia tsy nandikazigny fa tanteraka aminao ny teny fikasan'Andriamanitra zay rehetra ny kasain'Andriamanitra ho atao aminao amin'ity taona ty zany nataonao soni tamin'ny alalan'ny voaloam-bokatra zay mahatonga an'izy hoe bokirim tia maly moramora koa hoe bokirimoho pasteur talozy raiky dia soagna pasteur bokirim manao ary tatao mileto le izy io tsy mora fa kosa tsy maintsy atoroko anao satria principe tsy forcegny nefa anao manjany sao dia misy miretraka zay manzay makoa misy taratasy zay zaraigny vako tsy nagnandrizagna ana mifamody tsisy an'izany mahazo mandeha kety fa kaloha na nagnan'izagny na tsy nagnan'izagny fa fampianarana le izy dia zareko anao dia anjaranao zao ny mandray hoe ankatonao sa tsy ankato agnano anao sa tsy agnano karaha ataony toroteny jiaby io fa fidradidradramo kety hoe zegny hoany zegny ty hoany mbola le ataonao fa mataonao da igny tompo anenao dia zay zany le izy zany hoe tanteraka aminao za teny teny fikasana dia avy eo koa rehefa ataonao reo dia ampitoerin'Andriamanitra ho antranonao ny fitahina tsy mba tianao mareo tramonareo mba ho izy fitahina misy anirevany karazan'olo isaka ahandro vo mividy vary misy olo karan'izay izy ahandro io mitondra tanjo vary telo kapoaka sy tapa telo kapoaka sy tapa dia mitondra tavoangy menaka dimanjato ake koa izy vo mividy sira dingolo fa ho alagna am'izany ianao amin'ny agnaran'i Jesosy anagna réserve am'izay anao ary misy levagna indraindray na mba efa mikarama be re vadiny fa izy mbola zatry mividiky menaka anjatsika ankara fo izy ka gnendy antody vo magnasa piasy malakilaky viditraky papanazy izy rehefa tsy efa tsy agnaty lohany mihitsy hoe mba hisy réserve satria mbola tsisy fitahina mitoetra ao anatiny zao izy fa amin'ny fotoana manomboka regninao misy fitahina mitoetra ao anatinao manomboka manana réserve na vary ianao manomboka manana réserve na menaka ianao lasa misy fitahina ozy ampitoerinao an-tranonao ary ohatra lavitra noho zay fanagnanao am'izay ny anao anagnanao fa avy amin'ny alalan'ny fankatoavana i raha n'Andriamanitra entina ampisolonao izy le voaloam-bokatra mba asiana fitahina dia tsy vitan'izany izy mba hivavahana ho anao
Itsofany rano anao. Zava-dehibe ry avy agnano vavaka tapisorony. Tsy olo jiaby zany mandray vavaka avy aminay reto. Fa zava-dehibe. Nazavaiko kely tamin'ny réveillon raha tadidinao. I Adama aneo za ka efa tao amin'ny sahedenany napetraka e. Zany efa nilamina. Fa tsy maintsy mbola nitsofona rano. Ka na dia efa milamina be ary ianao, ilainao foana nitsotra. I Adama tsy nisy mpifaninana, tsy nany agnaty versera zany i Adama. Tsisy olo natahorany alaky plasiny. Tsisy olo natahorany sao dia hoe tsy tanteraky ry na tsy tanteraky ry. Fa nefa mbola nitsodrano. Any Adama, Andriamanitra. Anao nefa firofiry olo te alaky marsenao. Firofiry olo te alaky plasinao. Firofiry olo te alaky vadinao. Anao nefa tady tsy alaka tsodrano. Efa magnatoro anao za eto principe. Le izy azy alefa amin'ny hoe besa kely manakory sy magnanaiza mba eritrereto hoe nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, nankasitrahan'Andriamanitra ianao. Ny fiainana eto ambony ty tany ty za aminao mandalo eto. Raha alefanao be amin'ty tany ty ny fonao sy netritranao, dia ho betsaka ny zavatra tsy voarainao mihitsy. Fandany ambale faso amin'Andriamanitra. Alléluia. Amen. Amen. Ao amin'ny Exodosy 24:2 zao misy ten'Andriamanitra zay mampianatra antsika. Exode 24:2. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehova, fa ireo tsy mba anakaiky, ary ny olona tsy hiakatra homba azy. Mosesy ihany. Tanao zany rehefa te hiresaka aminareo Andriamanitra, dia zay ihany aloha nasainy miresaka aminazy. Zaza zao menteny, dia igny teny indray aloha ndesiko aminareo eto. Première kilte, deuxième kilte, troisième kilte, quatrième kilte, cinquième kilte. Amen. Ka i Mosesy dia tanindrona mpitarika zay omen'Andriamanitra. Ny mpitarika anao zany no omen'Andriamanitra hafatra momba ny fiainanao. Ny mpitarika anao no omen'Andriamanitra fanalahidy ny amin'ny vazaha diasanao io, ny amin'ny tokantrano irinao io, ny amin'ny vola andrasanao io. Zay reto nasain'Andriamanitra motsotra teno anao. Ka mba hatoroko anao ny fomba fanaovan-javatra, mahaiza mifandray amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay mitaiza ny ara-panana. Ajao izy, omeo tombabidy izy. Jereo zany ray andro ny fomba nangalan'i Jakoba fahasoavana tamin'izy le nilany le tsodrano. Nandainga Jakoba, nangalatra Jakoba, tega ny fitany Jakoba mihitsy hatramin'ny papany ny ralana. Tsy izy fa Esau sy Isaka papa. Dia ino izy nao? Nalainy inga akanjon'i Esau nanaovany. Dia nianatra aloha izy tambany trano tany feon'i Esau. Wey, akory baba. Tsy manjarinjary tsara be raha ataony inga. Miaina. Akory baba. Tsy mety nanjary. Izy mamany. Miainarino tsara bifano azo ny raha makotrato. Izy mamany. Hey. Akory baba. Karaha fa minanjy zay. Izy replika. Izy kofa nanoko nanjarinjary feo io. Izy ka vavy. Akory baba. Niovata edvala. Ao izy Isaka fa magnatomo la elelaka. Mba sapisapeko bity. Raha ifeony zany aloha dia razakis. Fa i tagnany ndraika dia tagnany sao. Dia narosiny zakisa aby sakafo. Dia nihinana moa Isaka. Fantany tsara. Feony zanaka zany fantany foana namba pimaso. Feony zanakanao namba olo farany zay maharoanaka io feony zanandreo hainy daholo. Tanimo izy soandrinana. Hainy daholo feony zanany. Aiza izy moa. Tevinareo mitsangana. Ino ko zanako tiako io. Hainy.
anao ke io tsy haiko firy anao, ny anareo zao telo, tsy haiko le mbola viako fo, telo. De nakipiko zao masoko, de fantako Osiaza, Davinoza, Davilaza, de fantako. Ka isaka teto voalaza fa tsy nahita tsony masoko, fa sofony ndraiky afaka maheno. Aotsika ve le izy? De jereo tsara, ary zareo tsy nanena zanaka ankoatra zareo lahy. Mba imagine moa rehefa anao manana zanaka arofony de tsy hoenao ve feony. Fa no le sakafo nateriny jaksa ze tena natsiro de azo najaksa ny tsodrano. Amin'ny teny anglisy moa hoe Jax. Jacob. Jack. Allora, Mr. Jack. Io ne Jacob ne hoe. Lasand'izy. De nanatoranao zao tam'izay hoe ny minitra hoa ainao mampifaly olona anankiray, azonao zay zavatra tsara avy aminazy. Tsara mbola nisy revana olona nampifalianao ka niteny ratsy anao ndraiky izy. Na olo tsy mpivavaky io, na olo mivavaky io, raha vo ainao mampifaly azy, ainao magnisoa anazy, za milaza aminao fa mahazo zavatra tsara avy aminazy. Ka teto tiany Isaka loatra le sakafo narosony Jakoba, satria izy mitsy agneny teny ny feony ozy de feony Jakoba, fa ny tagnany kosa tagnany Esau. Izy moa tsy fantarina an'izay. Ny feony Davila, fa tagnany kosa Osea. Fantotra foana le izy fa zany hoe navotsotra foana le tsodrano nohony amin'le zavatra zay tiany. Minao fa azonao kabatyko ava. Ita hainao Andriamanitra. Alléluia. Amen. Amen. Ka ny mpisorona de nomen'Andriamanitra fahefana ara-panahy ambony kokoa noho ny mpinotsotra. Manana autorité spirituelle supérieure que les fidèles de l'église. Ny mpisorona nomen'Andriamanitra fahefana ambony kokoa ara-panahy. Andriamanitra tompon'ny fahefana faratampona. Na ny antsoina hoe autorité souverain. Andriamanitra ray manome fahefana ny Jesosy. Jesosy ray nanome fahefana ny apôstôly, pasteur sy ny sisa. Izay ho mpitarika na mpitandrina fiangonana. Amen. Zany hoe amin'ny tontolo ara-panahy zany misy karazana filaharana fahefana. Sahala amin'reto tognoniko anao manaraka reto. Voalohany ny loha, tsy izy fa Jesosy. Loha. Jesosy zany lohantsika. Amen. De avy eo ny somotro. Somotro. Tsy inona ny somotro fa lehibe ny mpisorona. Iny Jesosy ianao. Zay natonga ny Baiboly milaza amin'ny Salamo 133:2. Vakio kely Salamo 133:2 fa magnazava an'io izy. Salamo 133:2. Miresaka ny hoe loha, somotra, da avy eo hoe mitsororoka. Tahaka ny dililo tsara ozy izy amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny somotro, de ny somotra arona, izay misororoka amin'ny morotombotra akanjo. Amen. Somotra zany izy zany le lehibe ny mpisororoka. Le mitsororoka ndray midina miala amin'ny arona, zany hoe mandeha amin'ny apino. Iny Jesosy ianao. Ny mpisorona zany raha zavainy amin'izao andro iainantsika zao tsy izy fa ny mpitandrina. Io zany de afaka manangana. Mpisorona afaka miprovoke ny fiasan'ny fanamasina amin'ny fomba mahery vaika eo amin'ny fiainan'ny olona. Zay reto zany afaka manangana anao io. Zay reto koa afaka magnetsika ny fiasan'ny fanamasina amin'ny fiainanao. Engane hietsika zany androany. Alléluia. Amen. Jeremo amin'ny Jakoba 5:14. Izy namotany misy marary va aminareo izy. De aoko izy ampaka lohan'ny mpisorona, lohan'ny mpisorona. Amen. Vakio tsara fa tsy niteny izy hoe ampaka rahalahy, fa ozy hoe loholona.
Satria ireny no manana fahefana ra-panahy. Tadio Jakoba 5:14. Tamin'ny fotoana nahafatesan'i Lazarosy dia tsy manaka olona hafa izy hivavaka ho azy, fa olona ninono fa manana fahefana ambony ra-panahy no nantsony, dia tsy iza fa Jesosy. Dia mangaka ry avana fampiadaben'ny olona raha mampirisina hoe alefa asy mba manampy asan'Andriamanitra, alefa mba manohana ny fanjakan'Andriamanitra, dia inona ny avalony? Tsy aleo manao mba miagna olo mahantra. No viananao nisy devolona nararaka namantsy olo mahantra hivavaka ho anao. Mba atoroko anao zany. Za tsy miteny hoe tsy azo atao magnome ho an'ny mahantra. Azo atao no magnome ho an'ny mahantra. Dia zao dia mpagnome ho an'ny mahantra. Fa kosa tsy tokony ataonao ambanin-javatra ny fanomezanao ana fiangonana, fanomezanao ana mpanompon'Andriamanitra izay mitaizanao. Satria ireny nametsan'Andriamanitra fahefana ra-panahy afaka hivavaka ho anao, afaka hanangana anao. Ny fotoana anao namosavin'olo, ny pasteranao afaka magnala mosavy tao aminao. Ny fotoana anao nozogon'olo, ny pasteranao afaka mamany iny oziny iny araberina anao lasa olo normal. Fa aza fitan'olo amin'ny resabe hoe ka misy raha miana mandana amoron-dranomasy antsovy dolo 4 000 regny tompo tsy mavita magnano délivrance. Azonao izy azo atao magnome an'ireny, fa tsy ray aman-dreninao ra-panahy regny. Misy olona zay tegna zany zaho izy pastera tsy resy lahatra amin'le hoe dima miagna anareo, fa aleo izy dima zany amiagna olo farany sahirana amin'ny tanàna. Ve nazavaiko anazy fa magnino nefa ozanao rehefa anao misy problème dia vitanao eny magnantso anay kazare mako hafa mitsy magnano akory moa zay. Izy io zany tsy resy lahatra mitsy hoe ambafolo-karena zany ny amiagna mpanompon'Andriamanitra, na hoe amiagna fiangonana. Fa zany izy tokony alaigna ozy dia antsovina daholo ozy le olo jamba, olo malemy, olo magnino tsy haiko magnino regny. Fa narena ozy baiboly foagna ozy dia efa mavoky anareo e. Satria tsy ny mofo ihany eny velomany olona. Tsy haiko ny andro teolojia vitely zay ndia io. Fa izy ake zany dia magnamary ny tegna mitsy izy. E tokony amiagna olo sahirana zegny olo raha zany. Nefa rehefa izy kotrokotro laviny raha hely dia efa antsovina tegna mba mirombe folo aly. Allô pasteur, defato pasteur fo tsy haiko fo misy lalomahitro nda aminay ndre. Lalomahitro antsoviny ena. Dia zany taminazy ninona manga na re zegny. Ino ary kabaliko anazy. Tahitoko anao. Tsisy 4 000 afaka andeha hitsodrananao zany. Tsisy olo malemy afaka andraoka devolinao zany. Fa matetika ny ray aman-dreninao ra-panahy ihany manao an'izany. Tainy tompo anenao. Tainy Jesosy atsika jiaby. Alleluia. Amen. Amen. Zay mahatonga an'Andriamanitra magniraka atsika hoe eto any amin'ny mpisorona ozy. Leso any amin'ny mpisorona. Ny mpisorona ihany koa dia nanaovan'Andriamanitra fanekena mba hanana influence amin'ny endrika fahavalo rehetra amin'ny fiainanao. Zany zany zay rehetra. Afaka magnakisaka tendrombohitra ho anao zay rehetra. Afaka misodrano anao mba hahatonga ny fiainanao hiova. Ary za mivavaka ho an'izay rehetra mba miandry zavatra eto anao maraina, aoka ho tonga faingana zay rehetra andrasanao, aoka ho tanteraka ny fanirianao rehetra. Ary zay raha zavatra ratsy magnodidina anao foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raha sendraka marary anao miaino anahy io, raiso ny fanasanana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho sitana amin'io aretinao io ianao, raiso ny fahasoavana nasitana ny aretina rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Ho hitanao fa salama ianao. Sitana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny aretina rehetra ianao. Mivamy blocage rehetra. Alleluia. Amen. Nanaovan'Andriamanitra fanekena ry avana. Efa nahita Davida mpanompoka ho izy, dia leloko masina nanosorako azy. Alleluia. Amen. Izy no mba nitanako eny ny sandroko ampahery azy. Tsy hamitakazo izy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny fanaratsy. Vakio ny Salamo 89 fa misy an'izay. Salamo 89 20 à 28. Va tonga any an-trano ianao mamaky azy. Amen.
andripaka ny fahavalo eny anoloany ao izy. Jereo tsara ny fanekenina nataon'Andriamanitra tamin'olona, indrindra fa ny olom-baositra. Ka raha ny olom-baositra no mivavaka ho anao, mazava ho azy tsy maintsy mandrisy ianao. Zany hoe zava-drafa mihitsy zany no hitranga amin'ny fotoana zay reto manonona teny amin'ny fiainanao. Zava-drafa mihitsy no mitranga amin'ny fotoana zay reto mitsotrananao. Ary za eto tsy misangisangy fa miteny hoe aoka ho tanteraka amin'ny fiainanao zay zavatra afaka hanova ny fiainanao. Aoka ho tonga eny am-pelantananao zay rehetra mba handrasanao. Fa zay rehetra tsy ilaina rehetra kosa aoka hikisaka zao dia zao. Miala ny tokantrano misy anao any, miala ny amin'ny manodidina anao zay mety hoentika zavatra handrava anao rehetra. Tononoka analavitra anao manomboka androany, analavitra ny faritaninao, analavitra ny toerana misy anao any ny loza. So aminareo any ny sambona fa ny voninahitran'Andriamanitra kosa amirapiratra aminao ny tontona ity. Alleluia. Ny mpisorona ihany koa maranatsika azy dia afaka midéclaré ny fiainanao ary manoritra tantara tsara ho anao. Zay zany afaka midéclaré zavatra amin'ny fiainanao. Zay reto koa afaka manoritra tantara tsara ho anao. Anoritra tantara tsara ho anao za manomboka androany. Mbola tsy misasaky tao anaty manomboka tsy ho parking atsika. Misy olona tsy ampizinao avy tômôbila misy efatra. Ho tampoka ny anehoan'ny tompo ny voronany aminao. Alagna tsy atao mpanofa trano tsony ianao fa vita ho tompo trano. Alleluia. Tsy mpanatitra olo tsony ianao fa atery. Amin'ny anaran'i Jesosy aoka mba tena tsy mpanisaka tômôbilin'olo tsony ianao fa ianao mihitsy no anisaka nenao. Nenao ndraiky ho akisaka amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zavatra zay mety efa namidinao elabe tsy lafo tononoka eto androany ny fahasoavan'Andriamanitra. Ifandrombako olo andeha hividy an'io. Oza hoe ifandrombako olo andeha hividy an'io. Amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho isa fangalam-pandeha hitsango amin'ny fiainanao. Alleluia. Amen. 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 Mitahin'ny tompo aneny zanak'Ziona. Nizanizy anao tonga teto ho aminao aneza ny fahasoavam-panaza. Ho aminao aneza ny tsodratra. Fa raha tianao no ankasitrahany tompo, ataovy reo zavatra anankitelo natoroko reo. Mivavaka, fifadikanana, fanomeza. Anisany zany agnatin'ny voalohany bolana ho antsika zao voalohany taona mba manaova fanatitra. Atery ho an'ny tompo zay mba maharesy lahatra anao. Tahin'i Jesosy anehanao. Mba somary kitio kely olona akaikinao. Mba nisy nazavazava taminao miny hoe izy teo iny. Tupuva mifukuba umurana duniani sazakeli tutrasadimana Andriamanitra ny fiainanao ny tontona ity. Manomboka zao voalohany taona zao hitoetra aminao neny fankasitrahan'Andriamanitra ary iova izay neny tantara fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Saotra dadamana. Tsy miadona tsy maditra fa manao ny sitraka.
Zay ny fotoanantsika teto androany ankalazaina ny Andriamanitra ny amin'ny fahatongavanao teto. Ometsika voninahitra ny Tompo ary aoka ny fitahin'Andriamanitra hitoetra aminao mandrakizay. Vao mahafaly araka efa nyteneniko teo aho manomboka le 11 tsika mifadianina isakariva eto amitoerantitsika mianatra baiboly amin'ny atoandro zany samby agny an-trano fa isaky ny ariva manomboka midimy sasany mirava amin'ny fito sasany sana fataontsika reny eto atsika mivavaka. Amen na aza digno zay fotoanantsika izay.